Ny mety toetry ny andro eny Andranomasina ny alakamisy 12 septambra 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 13 septambra 2022 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho amin'ny mpampiasa ranomasina eny amin'ny morontsiraka anefa mila mailo ihany izy ireo. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap-d'Ambre hatrany Capest anorana mety atevina indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 520 km isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Anonjabena erin-dranomasina ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Izy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho any Capest hatrany Mahanoro, anorana amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka 9.20 hatramin'ny 20 km isan'ora ny avaratra Toamasina. Ho avy Atsinanana kosa ny akafaka 7 km isan'ora. Anonjabena erin-dranomasina ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2.9 metatra ary izy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Tolaniaro, anorana ny fiandohan'ny fe-potoana fa ho maina rehefa atoandro. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka 9.20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 730 hatramin'ny 520 km isan'ora any atsimo Vangaindrano. Anonjabena erin-dranomasina ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2.4 ary mety hahatratra 2.4 metatra manakaiky ny Tolaniaro. Izy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho any Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahona vitsy na hibalika masoandro. Ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 420 km isan'ora, hahatratra 520 km isan'ora indraindray ny tolakandro. Aherin'ny-dranomasina ny haavon'ny onja dia 3 metatra ary izy ny alondrano antonony avy Atsinanana. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent hibalika ny masoandro. Ho avy avaratra ny fitsokan-drivotra amin'ny maraina ka 9.20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana ny atoandro ka 9 hatramin'ny 9.20 km isan'ora ary hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjaben-dranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1.4 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, izy ny orana tandrifin-drahona vitsy manakaiky any melaka ny amin'ny fiafaran'ny fe-potoana, andrahona mitsitokotoko na hibalika kosa masoandro any akafa. Ho avy andrefana andrivotra ny tolakandro ka 9 hatramin'ny 9.20 km isan'ora. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana kosa manomboka ny alaka 9 hatramin'ny 9.20 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonjaben-dranomasina ny haavon'ny onja dia latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny fa hahatratra 2.4 metatra any amin'ny fizarana faharoa amin'ny fe-potoana. Ho an'ny Cap Saint-André hatrany Analalava, hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ny maraina ka 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka 9 hatramin'ny 9.20 km isan'ora. Ho tony na hadimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre amarana Tsikaz, andrahona mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Iovaova amin'ny fitsokan-drivotra amin'ny ankapobeny ka 9 hatramin'ny 9.20 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra. Ho tony na hadimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja latsaky ny 2 metatra fa mety hanonja be manakaiky ny Cap-d'Ambre.